Tsaraina ny fandraisana marary eo anivon'ny hôpitaly HRB ao Befilatanana ampiarina eo anivon'izany toeram-pitsaboana izany tokoa mantsy ny fomba fiasa japonais izay heverina fa azahoany rehetra tombotsoa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Mitombo nisan'ny olona marary miditra amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befilatanana raha isan-taona dia eo amin'ny 7,00 eo nisan'ny marary saboana eo anivon'ity toeram-pitsaboana ity dia heverina hoe ny tompona andraikitry ny hôpitaly fa misy fiakarana ny fidiran'ny hôpitaly indrindra tao anatin'ny 3 volana farany. Oui, raha tena hoe aretina be miditra ato aloha sao dia hoe ny olona tapaka lalandra aretin'ny ataontsika hoe maladie cardiovasculaire tapaka lalandra marary fo olona voan'ny ataontsika hoe fahatsitsena lalandra fo olona ao ihany koa ny aretina hoe ny tavapisy foana ao ny areti mifindra isan-karazany zany zay ny tena matetika mitranga indrindra tsy ambany zany koa nefa ntsika hoe aretin'ny tovafambevonan-kanina ohatrany hoe ny marary vavony sy ny sisa ny olona miditra aloha amin'ny ankapobeny gana ny vitambarany ao anatin'ny taona dia calculena amin'izay raha ny olona miditra eo amin'ny 18 000 à 19 000 par an l'hospitalisation io fa izy ary ohatrany miakatra be tao satria lasa ohatrany lasa somary sahakira zay mahita fandrina tao dia ny consultation za mieritreritra hoe farafahakeliny angamba mety 10 isan'andro eraky ny hôpitaly Mahaantelo fa mety mbola mihoatra lavitra anao izay tena hoe chiffre atanaresina avec beaucoup de réserve fa zay zavatra mety mihoatra an'izay 10 hatramin'zato eo zany raisina ny service tsirairay avy satria raha midisan'ny dokotera fotsiny misy zatony ato dia ny dokotera ray mety mandray maromaro ao anatin'ny andro anankiray zany hoe mbola izaho eo ambokinaovana an'izy mihitsy mantsy zay hoe mila voaray an-tanana daholo ny isan'ny olona fa mbola sarotsatra kely mametraka an'ilay izy fa mihoatra lavitra za mieritreritra hoe mihoatra an'izay zato zay miapolo amin'ny zato ohatra hoe tena mila amin'ny chiffre ny hospitalisation amin'ny ankapobeny eo amin'ny 18 000 par an ny hospitalisé fa ny tao ao zay tao anatin'ny 3 volana zay tena sahirana mihitsy mahita fandrina satria be lasa be dia be zay marary makatin'ny hôpitaly amin'izao fotoana hôpitaly Mpanjakana. Ny taux de mortalité taminay aloha ambanimbany any ambanimbany any amin'ny ankapobeny latsaky ny 10% fa ny amin'ny ankapobeny aloha zany sitrana fahafatesana moa zavatra voalahatra koa matetika na dia farazay tsara fitsaboana azy mety ho faty any satria ny an-tanandrozy koa zany olona mety ho faty na dia misy fandrosoana rehetrarehetra azy fa ny zana dia hoe ampena faran'izay ampena zay zavatra zay fa ny tahan'ny olona sitrana koa be da be no tonga ny olona ao maty koa randray rehefa grave be loatra vao miditra aty amin'ny hôpitaly fa miandro hoe marary be efa rovona ny trano any amin'itra fotoana ela le aretina dia zay vao tonga aty dia tonga aty fa tsy maritara loatra be dia be ny olona tolototsika hoe tonga eo ampidirana izy efa maty matao anatin'ny taxina ny tomobile mitondra azy. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny asa ny 7 sy 12 novambra ho avy izao isy ny varavarana misokatra entina ampahafantarina ny rehetra ny tolotra izay omen'ny sampandrara tsirairay avy eo amin'ny fitsaboana anivon'ity hôpitaly ity. Mandritra an'io dia isy ny fitiliana maimam-poana ho an'ny daholo be ary isy ihany koa ny izy masiny sabotsy avy izao ny communication scientifique izay fikoanandoha iarahany manam-pahaizana samihafa momba ny fitsaboana. Mizahana dia zahana principana 5 zany dia zay mihitsy hoe fametrahana ny kalitao amin'ny zavatra am-pelatana azo atao mihitsy tsy maninina raha ohatra ka tsisy ara fa zay misy eo dia mba izahana mba ho tsaratsara le izy mba hafahana hoe manatsara ny kalitao saika hoe tao anatin'ny fotoana elaela misy miova taty amin'ny hôpitaly Mpanjakana na dia hoe ataontsika hoe ngambany hoe tonotony ny zavatra am-pelatana na moyen zany dia zay mihitsy no tiana atotsika le izy principe fa mila fanazarana toy ny asa fa tsy hoe mijanona kely mavitana kely dia hijanona akory dia zay mahatonga anay mihitsika amin'io zany mba fanantenana anay ato anatiny ahafahanay mamonitra zavatra tsaratsara kokoa ho amin'ny mpanjifa rehetra. Entina anatsarana hatrany ny tontolon'ny fitsaboana amin'ivon'ny hôpitaly anisan'ny fipetrahany resina ihany koa ny fametrahana ny kalitao 5S fomba izay fiasan'ny japonais entina anana sy hitazonana ny toeram-piasana ary ny manodidina azy anaraka ny kalitao ka ny tsy hanana ny tsaboana ayay mandritra ny fotoana hijanonana any amin'ny hôpitaly no tanjona.